ry havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alahady faharoa izay mbola hipanjinantsika trano ny lohahevitra manao hoe ihaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mampametram-panontaniana ny maro tokoa ry havana ny mahakasika ny atao hoe fiarovan'Andriamanitra. Fanontaniana izay re matetika eny amin'ny fiarahamonina eny hoe miaro tokoa ve Andriamanitra sa tsy miaro ny olona intsony? Satria toa mijaly ny olona, tapaka ny rano, tapaka ny jiro, mosarena ny olona, miakatra ny vidim-piainana, fahasahiranana avokoa no toa manjaka amin'ny fiainana izay iainana ankehitriny. Mety efa mba nametram-panontaniana tahaka izany ihany koa ianao ry havana, ary mety efa mba lasa saina ihany tokoa ny mahakasika ny hoe miaro ve Andriamanitra sa tsy miaro ny olona intsony? Eto amin'ity bokin'ny Salamo ity ry havana dia maneho tokoa fa mbola miaro ny olona Andriamanitra. Mbola miaro ny olona Andriamanitra, fa saingy kosa tsy ny olona rehetra no arovan'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra fa ny olo-marina, na ihany koa ireo izay lazaina hoe olona manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mbola miaro ny olona hatrany Andriamanitra, fa ireo olona izay manana ny toe-panahy ary miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ity Salamo 4:7 ity ry havana dia anisan'ny fiderana izay nataon'i Davida, izay lazaina hoe olo-marina eto, mba ho fanomezam-boninahitra an'ilay marina mandrakizay, izay lazaina amin'ny teny vahiny hoe louange de la justice divine. Fanomezam-boninahitra sy fiderana nataon'i Davida ho fanomezam-boninahitra an'ilay marina mandrakizay. Rehefa niaina tao anatin'ny ady sarotra na koa hoe ady mafy i Davida, dia tsy inona ny ady izay natrehany teto fa nitahotra ny Abimeleka. Tsy nanana hery intsony i Davida hamaliana ny Abimeleka, ka niany sisa azony natao dia niantoraka sy nitady vonjy tamin'Andriamanitra. Ary eo indrindra no ijoroany vavolombelona ka nahatonga azy nampianatra sy nampahafantatra ny mpianatra izay lazaina hoe tokony hainy ny hafatra ny amin'izany famonjena lehibe izay nataon'Andriamanitra izany. Dia hita tokoa fa tena namonjy azy Andriamanitra ary nanolo-tsaina azy. Dia ny nataony sy ny tolo-tsaina nomen'Andriamanitra azy dia ny nahatonga azy mody adaladala rehefa nifanatrika tamin'ny Abimeleka. Misy ny mpandinika azy maro izay milaza fa tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra ny nanome hevitra ny Davida ny mba hanao adaladala rehefa hifanatrika amin'ny Abimeleka. Dia afa-maina fotsiny izy, nalefa ny Abimeleka ko atahoana moa ny resaka amin'ny olona adala, dia aleo mangina fotsiny. Andeha ry havana omentsika lohahevitra ity perikopa izay manoloana antsika ity, dia ny hoe ny olona tena marina. Ny olona tena marina voalohany indrindra matahotra an'Andriamanitra. Ny olona tena marina matahotra an'Andriamanitra. Eo amin'ny 1:10 no ahitantsika izany teny izany, izay mivaky toy izao hoe Avia anaka mihainoa, ny fahatahorana ny Jehovah no hampianariko anareo. Ny olona tena marina matahotra an'Andriamanitra. Nosokajiana ary navahana hoe olona tena marina no resahana eto, satria misy ny olona mody marina ary misy ihany koa ny olona marimarina. Samy hafa izany ry havana. Ny olona tena marina dia ilay olona izay tena mankatoa, manaja ary ihany koa manome voninahitra an'Andriamanitra, miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa ny olona mody marina na marimarina dia mihatsara velatsia, aseho amin'ny endrika ivelany fotsiny ny fankatoavana ary ihany koa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ka izay no ny safidianana hoe ny olona tena marina matahotra an'Andriamanitra. Miverimberina matetika io teny hoe marina io eto amin'ity perikopa izay manoloana antsika ity. Dia hitantsika eo amin'ny 5:10, ny 7:10, ny 9:10 ary ny 11:10.
misy heviny lehibe indrindra ry havana. Matoa miverimberina io teny hoe marina io, izay ilazana ny olona manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary tsy inona akory izany toe-panahy resahana eto izany fa ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an'Andriamanitra ry havana no toe-panahy voalohany indrindra tokony ho ananan'ny mpanaradia an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an'Andriamanitra no toe-panahy voalohany indrindra tokony ho ananan'ny mpanaradia an'Andriamanitra. Eto dia i Davida no resy lahatra ka nampianatra fahendrena sy miteny mivantana amin'ireo mpiaino azy, ary toy ny miresaka amin'janany mihitsy izy. Hoy izy eo hoe Avia anaka, ny fahatahorana an'Andriamanitra ozy no hampianariko anareo. Toy ny zanany no hampitainy hafatra, satria nahatsapy izy fa manana fahendrena, tompony fahendrena, tompony fahamarinana. Ary tena marina, ilay Andriamanitra izay namonjy azy, ilay Andriamanitra izay nanafaka sy nanolo-tsaina azy, ka izay indrindra no nahatonga azy nampita amin'ny olona izay mihaino ihany koa fa ilaina ny fahatahorana an'Andriamanitra. Inona tokoa moa ry havana ilay hoe matahotra an'Andriamanitra? Raha eo amin'ny samy olona no resahantsika dia midika ho fiororona, ary ihany koa mety ho fanaintainana, izany hoe matahotra izany. Fa raha eo amin'Andriamanitra kosa indray dia voambolana hafa mihitsy izay midika ho fanajana, midika ho fankatoavana, ary midika ihany koa ho fanomezam-boninahitra. Izay ilay fahatahorana an'Andriamanitra izay resahana eto, dia ny fanajana an'Andriamanitra, ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary rehefa hainao ny manaja an'Andriamanitra, rehefa hainao ny mankatoa azy, rehefa hainao ny manome voninahitra an'Andriamanitra, dia azo lazaina fa manam-pahendrena ianao. Ianao ilay manana ny fahendrena lehibe indrindra. Ry havana, 𝗍𝗢𝗘𝗍𝗍𝗍𝗍 ao anatin'izany mpiaino izany isika. Rehefa nampahafantatra i Davida eto hoe Avia anaka, hampianariko ny fahatahorana an'Andriamanitra ianareo. Dia isika rehetra izao, izao, ianao, isika rehetra izao, ilay ampahafantariny Davida, ary ampahafantariny teny soratra masina ihany koa, manao hoe mahatahora an'Andriamanitra. Manamafy izany ihany koa ry havana ny ao amin'ny bokin'ny oabolana toko voalohany 7 manao hoe ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena. Midika izany ry havana fa rehefa matahotra an'Andriamanitra isika dia manana ilay fahendrena, ary io ny fanalahidiny fahasambarana eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fitiavana. Hoy izy eo amin'ny 2:12 eo hoe na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro hahitana ny soa. Raha tianao ny hanana fiainana sy hanana fahasambarana dia manana toe-panahy feno fahendrena, toe-panahy mankatoa, toe-panahy manaja, ary toe-panahy manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia mety hametra-panontaniana isika ry havana manao hoe fa nga moa izaho tsy matahotra an'Andriamanitra? Nga moa izaho tsy endry? Nga moa izaho tsy mankatoa an'Andriamanitra? Fa izao ry havana, mety diso zavatra iray loha isika. Mety diso zavatra iray loha isika manambara hoe matahotra an'Andriamanitra isika. Fa ny tsy fankatoavana ny sitrapony, ny tsy fanarahana ny didiny sy ny fitsipiny, toy ny lainga, ny fitaka kely izay tanterahantsika, ny fanaovana ny tsy marina, ny kolikoly, ireny rehetra ireny dia efa anisany tsy fahatahorana an'Andriamanitra, izay hoe karazana endrim-paharatsiana dia tsarovy, fa efa anisany tsy fahatahorana an'Andriamanitra ireny, efa anisany tsy fankatoavana an'Andriamanitra ireny, efa anisany tsy fanajana an'Andriamanitra ireny rehetra ireny. Ka aza manao hoe izaho matahotra an'Andriamanitra satria izaho mivavaka foana isan-kalahady, na hoe izaho manaja an'Andriamanitra satria izaho mahatandrina ny didy folo, na ihany koa hoe izaho mankatoa an'Andriamanitra satria izaho tsy manohatra ao amin'ny fiangonana. Tsy ry havana, fa ny fanajanao
sy ny fanarahanao ny fitsipiny, ny fanatanteranao ny sitrapony, ny fanaovanao ny marina no tena ilazana fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tena tianao Andriamanitra. Tena tianao Andriamanitra ary izany no antony hampitany ny hafatra aminao. Isan'andro, isaky ny alahady, ny mba hiovanao amin'ny fahazaran-dratsy, ny mba hialanao amin'ny toe-panahy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary inona ihany koa ry havana fa tian'Andriamanitra isika, matoa manao zava-dehibe ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra azy. Koa ho setry ny fitiavany, ary ho setry ny fitiavantsika azy ary, dia andeha isika hiaro ny lelantsika amin'ny ratsy ary ny molotra mba tsy hiteny fitaka. Fa hoy eo amin'ny 7:7 eo hoe arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Toa midika izany ry havana fa andeha hiala amin'ny fahazaran-dratsy, ny fitenenan-dratsy na amin'ny endrika manao ahoana io. Tsy voatery izay miteny ratsy ihany no atao hoe miteny ratsy, fa ny fanomezana ratra ny hafa ihany koa dia efa anisan'ny fitenenan-dratsy. Ny fanafitohinana, ny teny manome fanafitohinana ny hafa dia efa anisan'ny fitenenan-dratsy. Andeha isika hiala amin'izany. Andeha isika hiavao ka hiaina tokoa ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra ary atahotra an'Andriamanitra mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Fa raha izany tokoa ry havana no tanteraka dia mora ho azy ny iainantsika amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana, ka azo lazaina tokoa hoe matahotra an'Andriamanitra isika. Ny olona tena marina dia matahotra an'Andriamanitra. Fa ny hafatra faharoa ry havana sady farany dia izao hoe ny olona tena marina ihany koa dia manalavitra ny ratsy. Ny olona tena marina dia manalavitra ny ratsy. Eo amin'ny 5:7 no ahitantsika izany. Izay mivaky toy izao manao hoe halaviro ny ratsy ka manaova ny soa. Ny olona tena marina dia manalavitra ny ratsy. Ny manalavitra eto dia midika ho fisitahana, izany hoe miantaka tanteraka, tsy manakaiky, tsy mifangaroaro amin'ny ratsy. Midika ihany koa ho fiongotana, izany hoe raha toy ny hazo dia miongotra amin'ny fakany tanteraka mihitsy, ka rehefa miongotra ny hazo amin'ny fakany dia heverina fa tsy haniry intsony izy. Izany hoe miongotra tanteraka amin'ny faharatsiana, fa tsy efa miala dia ambolena indray, kolokoloana miadana indray dia volena sy karakaraina indray ilay faharatsiana izay efa nialana. Fa ny fiongotana tanteraka amin'izany faharatsiana izany dia midika ho tsy fiverenana intsony amin'izany faharatsiana izany. Ary midika ihany koa ho fitsipahana, izany hoe manalavitra tanteraka, mandositra ny faharatsiana. Izay ry havana ny hoe halaviro ny ratsy, tsy verenana intsony rehefa vonona ny ala amin'izany. Rehefa mahatsapa ny famonjen'Andriamanitra ny olona iray sy ny fanafahana nataon'Andriamanitra aminy, dia hainy ny miala amin'ny faharatsiana. Matoa ianao mbola tamana, miaina, mankamamy ny faharatsiana dia tsarovo izay. Fa mbola tsy tsapanao ny famonjen'Andriamanitra anao teo amin'ny fiainanao. Mbola tsy tsapanao ny fanafahan'Andriamanitra anao teo amin'ny fiainanao. Ka eto dia mitaona antsika ny teny soratra masina ny mba hialantsika amin'ny ratsy. Halaviro ny ratsy hoy izy ka manaova ny soa. Tsy miteny fotsiny izy hoe miala amin'ny ratsy, fa misy solony izay eo dia ny mba fanatanterahana ny tsara. Rehefa miala amin'ny faharatsiana ianao dia ny soa kosa ny tanterahanao. Zavatra roa samihafa ry havana ary mifanohitra tanteraka no ambaran'i Davida eto, dia ny hoe ratsy sy ny hoe ny soa. Asain'i Davida hiala sy hanalavitra ny ratsy ny olona. Teo amin'ny tontolon'ny testameta taloha mantsy ny Hebreo ry havana dia nisy ny rafi-pisainana izay antsoina hoe deutéronomista, ka manjaka fa ny hoe izay manao ny tsara mandrakariva no mandray fitahiana, fa izay manao ny ratsy kosa dia mahazo ozina mandritry ny fiainany manontolo. Ary dia mbola manjaka hatrany io fiheverana io tonga teo amin'ny fotoana izay nanjakan'i Davida, ary mbola manjaka amin'izao rafi-pisainana sy rafi-piainana iainantsika izao.
ka izany indrindra no nahatonga ny Davida nampianatra eto hoe ahala viro ny ratsy, satria ny olona ratsy dia anehoan'Andriamanitra ny fahatezerany, ho fongorany tsy ho eo amin'ny tany sy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy ary ho faty ny fahoriana izy. Manamafy izany eo amin'ny 9:40 sy ny 7:20 eo. Ny olona mpanao ratsy dia anehoan'Andriamanitra ny fahatezerany. Izany hoe tsy mampiorooro fa mitarika antsika kosa ny mba hialantsika ny amin'izany ratsy izany. Raha tsy tianao hiatra eo amin'ny fiainanao ny fahatezeran'Andriamanitra, raha tsy tianao hiatra eo amin'ny fiainanao ny fahoriana, dia meteza hiala amin'ny ratsy. Zava-doza tokoa ry havana, izany anehoan'Andriamanitra ny fahatezerana izany. Koa anio ary, anio dia mitaona anao, mitaona antsika ny teny soratra masina hoe handeha isika hanalavitra ny ratsy. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Indraindray koa anefa isika mahita ny namantsika izay miaina ao anatin'ny faharatsiana, dia mahita azy ireny toa miadana, mahita azy ireny toa mahomby, dia lasa ihany koa ny saintsika hoe inona moa no mahasamihafa ny ratsy sy ny tsara, fa ny ratsy aza ny toa vao maika ambinina eo amin'ny fiainana. Tsy ry havana, misy ny mahasamihafa azy. Ny olon-dratsy dia tsy anehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Ary hita taratra izany eo amin'ny 5:15 hoy ny teny soratra masina hoe ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Fa tsy manambara izy hoe ny mason'i Jehovah dia mihaino ny olon-dratsy ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Fa avahany manokana ny olo-marina. Ny olo-marina irery ihany no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany, ary ny olo-marina irery ihany no henoan'Andriamanitra ny fitarainany. Toa maneho teny fanomezan-toko izany ry havana, maneho teny fanomezan-toko ho an'ny olo-marina izany. Koa aza kivy mijery ireny olon-dratsy izay toa ambinina eo amin'ny fiainana ireny, fa mbola ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra, mbola ho avy ny fanamelohana izay anehoan'Andriamanitra azy ireny. Fa ianao kosa anio dia sambatra ianao fa afaka mitaraina amin'Andriamanitra, satria ianao efa olo-marina ary efa manaja sy mankatoa ary manome voninahitra azy. Ko raha tojo fahoriana ianao, na tojo ady sarotra ianao, dia aza kivy fa Andriamanitra no efa manome teny fanomezan-toko ianao, fa mihaino anao Andriamanitra amin'io fahoriana, amin'io ady atrehanao io, amin'io olana izay heverinao fa tsy ho voavaha io mihitsy. Henon'Andriamanitra ne ianao mitaraina sy mitomany amin'ny isan'andro io e. Ary hitan'Andriamanitra ianao izay mangataka amin'ny isan'andro io, fa saingy ny fiheveran'Andriamanitra tsy tahaka ny fiheveran'olombelona. Misy fotoana ny zavatra rehetra, fa ny takiny aminao dia ny mba hiorenanao tsara amin'ny finoana, hanananao toe-panahy araka n'Andriamanitra mba hatahoranao azy ary indrindra hanalaviranao azy. Eto am-pamaranana ry havana dia hafatra roa no nambara ho antsika tamin'ity anio ity, dia izao hoe matahoran'Andriamanitra fa izany no fahendrena lehibe indrindra. Ny fatahorana an'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena, ary meteza hanalavitra ny ratsy, ka hitaona ireny olon-dratsy ireny koa mba hatahotra an'Andriamanitra, satria lozany miandry azy ireny. Fa ny olo-marina kosa dia ahita fiadanana mandrakariva mandritry ny androm-piainany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.